Cultura Radio. Mikipankany tafaray manolotra ho anao. Nateraka hijaly ve? Nosoratany Rambolasoa Henri Lalaina na i Ventsiniary Lala. Ho velominy Mano Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany ary Andraina ary Radavy. Nandrindra ra teknika lahatra ny avo Nateraka hijaly ve? na natonidosa Rimany fanantenana. tsy tokony hagagatsika zanak'olombelona ntsony fa ny fiainana eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy fahoriana. Indraindray anefa isika rehefa tena sendra ny mangidy telona dia mitady hamoy fo ary mitady hanao tao foana. Zara avokoa dia anisan'ireo olona tena ny ara-pahoriana matetika ary efa nivary lavitra tanteraka satria tsy zakako intsony ny zavatra ny ainako. Ampahany amin'ny tantaram-piainako izao inonao izao. Ny angavon'ny mpanoratra mba hanoratra azy ity tsy sanatria hoe manala baraka tena raha manao an'izao, fa mba tiako akalesina ny olona izay mandeha an'izao tantaram-piainako izao. Tiako tsapan'ny olona izay sendra manana ny tantaram-piainana toy ny hafa tsy vahaolana velively ny fahamoza-po sy ny fanaovana daladala. Finareta eo am-piainona azy ity tompoko. Nateraka hijaly ve? Varina be mihitsy ianao izany vero lasa lavitra dia lavitra mihitsy misainanao zany. Tsy hainao akory ny zavatra lazaiko anao fa misy inona ry vero? Azafady fa tena variana be tokoa. Inona ilay lazainao teo? Aoko izao indraika. Fa ina izao mahavariana anao teo? Rehefa nandinika sy nieritreritra lalina ho azy ary benja dia aleo lazaina amin'ireo ray aman-drenitsika amin'izay miferahantsika. Le mifandany zara manko tsy mety. Ny vavan'olona koa hainao ihany. Tsika raha teo efa ela ny rana. Vero aza mbola maika amin'izany aloha. Tsika anie vao miteny an'izany an'ireo ray aman-drenitsika ireo dia voatery tsy maintsy miroso amin'ny raharaha. Inona moa ny olana amin'izany ka tsy izany aza ve ny tena tsara indrindra? Efa mba lavalava ihany anie izay fotoana ny rahantsika izay efa ampin'izahana toetra sy fankafantarantsika tsara ihany koa. Finna nefa mamaika anao amin'izany. Io fanambadiana io anie ribero ka tsy atao tsobon-drano ny ramengaly ka rehefa marivo dia roboany, fa rehefa lalina kosa dia morana. Rehefa ao dia tsy afaka miala tsony. Aleo mandinika tsara tsika vao miroso amin'izany. Tsy azonao very benja mampisisika amin'izany zavatra izany ny tena marina efa mitoejaza aminao ary benja amin'izao Ay be zany oaiza ny afaliako marina. Tena marina be zany vero. Eno efa nanao testa ka vao marina fa mitoejaza ary ianao ny rainy zanako. Karaha izany ara aleo lazaiko amin'ny dada sy mama ny fiarahantsika sy ny pisiny zanantsika eo akibonao io rehefa mody avy ihany dia efa ilaza amin'ny zareo. Mba zay ahay ny tokony lazainao fa tsy. Benja fa toa malikendrika be ho ahy ianao izany. Marara nga ianao sa misy olana? Hatramin'izay nijanona antsika teto izao tsy mbola nitsiky mihitsy ianao na dia indray mandeha aza. Vaky ny saiko ribero mandinika ny zava-misy. Misy inona? Androso ty very fianakaviana. Hemitra indray nefa ho very olon-tiana. Tena safidy manadala be ny eo aloha. Inona ny tianao lazaina ary benja fa tena tsy azoko Efa nilazaiko ny dada sy mama ny fiarahantsika sy ny fananako zanako aminao. Ay,
dia ahoana ozy ry zareo ka ngatsy loza ry vero rehefa nilazaiko tamin'ny zareo fa ianao ilay olo tiako sy reny zanako dia nisapoaka mafy mama tsy mbola nahita mama tezitra noho izany fa ianao nga ahoana fa maninona kosa inona hono ny arahana amin'ny olona tsisy ilaivana azy to ireny anga hono dia tena tsy nahita vehivavy hafa mihitsy no olona andevy to ireny ny arahana maninona tsara fa andevy ahoana hono izany lazay mamy andray noho ianao somary manana volokotitra mainty dia lazay mifandeva andray kosa mba toetra mamanareo ary ao nandray ozy sady nareo nitena tsy izany koa dia tsy miteny vataka fa raha mbola miaraka aminao anao mama tsy anisan'ilay mpandova sady aliana tsisy amin'ny fianakaviana trony dia ahoana nhevitra ao amin'izany zavatra izany dia tsy maintsy misafidy ray amin'ireo ary vero na ianao sy ny zanantsika na fianakaviako rehefa nieritreritra nefa dia aleoko manaraka ny tenin'ny mamy tsy afaka minambadinao ary vero ka miatsina tiako ianao nefa tsy afaka nisafidy ianao nitokantrano tsisy tsotra ny ray aman-dreny manko mety tsy pozipozy dia sahanao miteny an'izany lehilahy tsy mba manana azo ndamosina raha ianao tsy mba hiady kely ny fifankatiavantsika koa fena tsy fany ianao ry feza zay filazanao anaty tsy maninona veloma ianao tena vita mitondra tokoa fondrarahany manaka teraka dadalakela ravy natoko anareo tsisy anarandray ny zanako satria efa naherikelyka ny drainy atidiko sasamyrery izany ny amelona nyity zazy ty mahaingo izao veloko tiana dia tsy tia ny fianakavianao ary izay mianakary be za nateraka izaly ve ravo toa variana be ane ianao izany fa misinina ny fiainako no mahalasa ny saiko sy mahavariana eto ary mama tsapako hoe tsy mitovy amin'ny olona rehetra mantsy ny fiainako tsy azoko fa tsy toan'ny olona rehetra ahoana koa ka zany aza vao tsara hoe tianao lazaina voalohany indrindra aloha ny olona rehetra dia misy anaran'ny ray aman-dreniny daholo ao anaty kopiany fa ny aho kosa maninona ny anaranao fotsiny ny ao fa tsy misy anaran'ny dada faharoa indray dia maninona nyzay ihany ny tsy mba entin'ny dada toy ny zanany fa ohatran'ireny hoe zanakala hafa ireny mihitsy no fitondrany ahy izany rehetra izany ry mama no mampiasa ny saiko hono afaka mba valianao ve ireo fanontaniako ireo ataoko angamba fa efa olona tonga saina tsara ianao ravo na dia mbola tsy ampitoana aza ao fa valiako daholo ireo fanontaniana manitikitika ny sainao ireo ka valio ary fa mihaino anao ny tena marina tsy tena zanakio antsoina hoe dady eo ianao fa olo-kafa mihitsy maninona mbola tany akiba anao dia efa nariny ny tena dadanao zay ny antony mahatonga ny kopianao hoe tsisy anarandray ay ve zany ny tena marina ary izay vao azo kokoa izany ny anton'ilay fitondran'ny dada amin'ny tanila tatranato ka tsy zanany aho fa ireo zandriko ireo ihany izany ny zazikambananareo mivady indrea tena izany mihitsy eny ary areo mba tantarao amiko koa sary mama ny antony nanarian'ny tena raiko aho misy antony avy aminao manokana ve ka ao fa tantaraiko anao fiainanay
izany ny tena raiko. Efa manambady amanjanako koa kay ilay tena raiko. Samy manambady izany izy sy neniko. Ay ve ka ety amin'ny manodidina na ihany ry zareo no mipetraka. Io indray raha fa lasa saina be lasamborony ianao izany sa lasamboroa? Mama, ianao koa dia tena mahanaitra ka. Ka ianao tsy inona variana lavako, fa misy inona indray? Mafy ilay zavatra ianako ato amin'ity trano ity ry mama. Mila tsy ho zakako intsony ny zavatra hampanaoviny dada. Mama, mba olombelona ihany ani aho fa tsy roboa akory ka hoe tsy hahalarareraka sy marary. Raha vao fantatro tsara ny mahazo anao. Tsisy miafina amiko ireny zavatra iainanao ireny. Nefa afaka ny anao inona ary ianao e? Iareto ihany aloha zanako fa aza mora kivo ohatrin'io ianao Za ve moa ho aizy? Tsy maintsy miaritra eto aho. Fa zao ry mama. Tena tapaka ny hevitra fa tsy hianatra intsony koa aho. Zany hoa. Tena tsy arako intsony kosa rola sady hianatra no anao an'ireny zavatra hampanaoviny dada reny mba mariny. Ravo vao sixième ve ianao dia efa hijanona tsy hianatra sahady? Tsy mety izany Ravo. Mama, menara ihany aloha. Avelao aho za tsy hianatra intsony. Sady tsapako hoe manahirana anareo ilay mandony droako sy mividy ny fitaovam-pianarako. Tamin'ny fidirana farany teo iny aza moa dia ny rano anakany amin'ny tena raiko mihitsy aza fa tsy vitanao intsony ny hampianatrako. Izany rehetra izany ry mama no mahatonga tapa-kevitry ny tsy hianatra intsony. Aleo hitady volana dia mbola tsy ampitaona azy. Sao mantsy mba izay koa no ampilamina ny fiarahamonintsika ato an-trano ato e. Eny ary rehefa izay no hitanao fa mety dia ataovy izany. Azo menao tsiny aho zanako fa za koa anie mba tsy afa manoitra e. Tsy manome tsiny any mamy izany mihitsy aho ka. Nateraka hijaly ve? Nosoratany Rambolazo Henri Lalaina na i Ventsoniary Lala. Novelominy Mano Judith lahatra ny avo niaraka tamin'ny Joseph Faratizaparany ary Andraina ary Radavy. Nandrindra ra-teknika lahatra ny avo. Nateraka hijaly ve? Na natony dosa Rima ny fanantenana.